Anterina trandriavana ho aminareo ane ny fiadanana. Ny ten'Andriamanitra ifampahirezantsika riavana amin'izao andro niakarana izao, tserovatsika ny andro niakarana. Niakarana tompo any an-danitra, ascension zao ny fomba hitenenantsika azy. Dia ny filazantsara araka ny Lioka. Filazantsara araka ny Lioka toko fahaefatra amby roapolo. Ny Lioka toko fahaefatra amby roapolo ka ny andininy fahaefatra amby efapolo hatramin'ny andininy fahatelo amby dimapolo. Araka ny fanambarako tamintsika riavana, saotra n'Andriamanitra lehibe, faly mihitsy aho eto, tena faly aho. Zay moa ilay fomba fiteny, faly aho, tena faly aho, fa marobe isika manatrika an'izany fanimpom-pivavahana amin'ny ascension zany. Fa misy fiangonana riavana mikatona amin'izao tsika miteny zao. Indraindray ary ny sasa lasa manao excursion ndray, dia gaga ianao. Saotra riavana, tapitra sady ny toriteny, tapitra, zay ilay izy. Zava-dehibe eo amin'ny fisainan'ny kristianina zany. Dia ozy ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray voatsy ela teo. Amin'ity an'io ty anao passation le riz. Zay ilay izy. Zay moa ilay izy. Anao passation le riz. Iza manao taitra be hoe vanga izy ary anao passation le riz. Fa hoana? Izy niakatra ho any an-danitra dia nanome andraikitra ny Apostolic. Ary marina zany. Saika ataoko 10 minitra ho an'ny sekoly lahady ihany fa efa nisy nomanitra moa. Riavana malala, ina no afatra ho atsika amin'ity tenin'i Jesosy Kristy ity. Ina ny afatra ho atsika. Ny voalohany riavana, ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tsy manam-paharoa. Andriamanitra maninona hoe? Tsy misy azonao ampitoviana amina mihitsy. Tsisy. Raha mamaky ny perikiopantsika amin'ny teny io ity isika dia mahita an'izany. Ny voalohany indrindra aloha ny Andriamanitra ivavahantsika dia tsy iza fa i Jesosy Kristy. La hitantsika maso. Fa io Jesosy Kristy io, ilay Andriamanitra ray ihany io no nanetry tena nidina taty ambonin'ny tany ny tafinofo dia natsotsika hoe zanaka araka ny voalaza ny Jaona toko voalohany andininy fahaefatra amby folo. Dia io Jesosy ihany niverina hiakatra ho any an-danitra ary mbola hiverina indray amin'ny endrika fanahy masina. Dia io le ambara ry amin'ny jereo tsara angeny ma tsy manam-paharoa an'ilay Andriamanitra ivavahantsika. Raha mamaky ny Isaia toko faraka amby folo isika dia ambara mihitsy io Andriamanitra tsy manam-paharoa io dia Andriamanitra nivoaka, zay ny ilazana azy, tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany, fa tao anatin'ny fianakaviam-ben'ny mpanjaka na dinastia ozytsika, ny dinastia davidika. Zany hoe teo amin'ny fisainan'izao tontolo izao dia misy an'izany le mpanjaka dia mitondra anarana mitovy daholo izy. Ohatra hoe Augusto Kaisara, zay zany ohatra, dia misy Kaisara, misy Auguste César, dia misy zany zany. Fa ny Farao dia anarana dinastia koa, Farao daholo izy menakavy, ohatran'izay zany le izy. Ka ity Andriamanitsika ity dia tsy nandehandeha ho azy amin'izao, fa rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany izy dia avy ao amin'ny taranaky Davida. Zay ilay voalaza ao amin'ny Isaia toko faraka amby folo. Ary solofo mitsimoka eo amin'ny fototra Jese. Jese zany dia dadabe ny Davida ihany zany, ray ny Davida mantsy. Raha raisitsika eto amin'ny soratra masina. Zany hoe taranaky Davida.
fa mbola mitohy ihany aty amin'ny filazantsara io ihany koa ny razamben'i Jesosy Kristy. Zany mila fantatritsika zany. Ny dinastian'olombelona mety tapaka any amin'ny atsasany ihany dia hafa indray no manjaka. Fa eto hatrany amin'ny taranaky Jesosy dia io ry Davida tonga hatrany amin'ny Jesosy Kristy izay taranaky Jesosy ihany koa. Fa ny mampiavaka n'ity mpanjaka ity raha ny Isaia 1:20 dia ambarany tsara mihitsy hoe tompon'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina. Ny Sofosy. Zay moa zany amin'ny zareo Hebreo. Raisitsika. Ka le fahendrena io dia tena ambarany tsara mihitsy hoe sady fahendrena io fakatoavana ny lalàn'Andriamanitra io. Fa eo ihany koa ny fahazavan-tsaina, ny selatsaina, ny fahaizana izay ambarantsika ankehitriny hoe intelligence. Ny Andriamanitra tsika zany dia tsy Andriamanitra dondrona fa Andriamanitra manaona intelligent ny Andriamanitra tsika. Sady endry izy no intelligent. Zany fa misy mpanjaka dondrona koa ne. Fa dia hoe tsy mandimby an'ilay fahefana izy dia miakatra eo fotsiny. Fa ambarany ihany koa ny mahatonga anazy ho intelligent dia ny fanahin'Andriamanitra mihitsy. Fanahin' Jehova no mitoetra ao aminy. Zany ry avana no ambarany soratra masina mamaky ny 2 tsika amin'ny Isaia 40. Dia io Andriamanitra io tena spesial satria tsara ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Ny mpanjaka ry avana ny fahefany dia ao amin'ny fanjakana izay hoentiny ihany. Raha miresaka mpanjaka ny Angletera tsika izao dia ny ao amin'ny Angletera ihany. Ny faritra Anglisy ihany. Zay no tsarainy sy ananany fahefana. Fa io mpanjaka io koa tsy hoe manana fahefana izy dia mampiatra ny fahefany fotsiny, fa mpanjaka ny fahamarinana ihany koa. Ary ambara eo amin'ny 14 ary amin'ny Isaia 40 hoe tena manome rariny ny mpandefitra. Raha raisa moa teny hevitra ho teny io ry avana dia hoe miangatra amin'ny mpandefitra. Zay ilay Andriamanitsika manome rariny ny mpandefitra. Ary tsy vitan'izay manome rariny ny mpandefitra izay izy fa tena Andriamanitra manana ny fanafeno ihany koa. Ary io lay voahositra hamonjy izao tontolo izao. Zay zany ny fanombohany hoe Andriamanitra tsy manam-paharoa izy. Fa Andriamanitra tsy manam-paharoa koa tsisy azo ampitovizina aminy mihitsy ihany koa. Dia zao io Andriamanitra io rehefa tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany dia nandresy ny fahafatesana. Anaporofona fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mandrakizay. Mandrakizay ny Andriamanitsika. Dia nandresy ny fahafatesana izy. Nanaiky nidina hatrany amin'ny fahafatesana izy, any amin'ny fiainatsika, any am-pasana. Dia nitsangana tamin'ny maty. Dia izay ilay ambaran'ny soratra masina. Nambara teo amin'ny Kolosiana no vakiny mpanompon'Andriamanitra teo. Io Jesosy Kristy io. Koraha ny ara-natsangana tamin'ny Kristy ianareo. Dia katsaho ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Io Jesosy Kristy io ilay nitsangana tamin'ny maty. Ary ambarany filazantsara araka ny Lioka ihany koa zany. Tena ambarany tsara mihitsy eo amin'ny 9:7 amin'ny filazantsara araka ny Lioka 4:20 hoe fa Kristy hiaritsy ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ary mba ho toriana amin'ny anarany fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Zany dia efa nisany mampiavaka ny Andriamanitsika zany ry avana. Zay no nisany tsy manam-paharoa azy. Tsy mahita mihitsy tsika hoe nisy sampy. Zany rehefa mbanandre hoe nisy sampy mitsangana amin'ny maty. Zany aloha mbola tsy nahita. Raha mitsangana amin'ny maty ny Andriamanitra ny sampy, miala tsy manao pastera tsony aho fa manompo azy. Ndikan'izany tsy possible. Zany mazava-dehibe tokony takatry ny kristiana zany. Ny Andriamanitra ivavahantsika nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Tsy misy mitovy amin'izany Andriamanitra zany. Fa anisan'ny mampiavaka an'io Andriamanitra tsy manam-paharoa ihany koa dia nidina avy tany an-danitra izy
izy ny nidina fitany an-danitra dia mbola ninona koa niakatra ho any an-danitra tsy mbola nisy sampy koa ka hoe ny sampin'Andriambodilova na kely malaza dia tonga dia avy any an-danitra dia nidina ohatr'izao dia tonga dia nilatsaka eny ambomana-mbola dia niala avy eny ambomana-mbola indray izy dia niakatra nakany andringitra dia niakatra nakany an-danitra tsisy fa ny Andriamanitra ivavahantsika izay no mahatsy manam-paharoa azy nidina avy tany an-danitra izy tonga nofo tao amin'i Jesosy Kristy dia niara-nonina tamintsika dia io izy niakatra ho any an-danitra ary tsy hoe resaka izany na angano fa nahitany izany ny apôstôly ny mpianatra ny vahoaka tany Jerosalema nahita azy niakatra raha nazainy izany dia tena ara-tsiantifika ny fahamarinana hoe Jesosy Kristy niakatra nakany an-danitra ary manko sika kristiana dalainy olona tsy nisy akory izany tandremo Joseph Flavius izay mpanao tantara tsy kristiana jiosy tsy kristiana dia nanoratra ny amin'ny tantaran'izany antsoina hoe Jesosy Kristy izany izay nisy teto ambonin'ny tany preuve scientifique izany référence scientifique izany fa tena niakatra ho any an-danitra n'inona Jesosy Kristy ary izany ry avy ny mahatsy manam-paharoa azy ka rehefa niakatra ho any an-danitra izy dia mbola niarana hita indray ny olona rehetra fa nidina indray ny fanahy masina izay Andriamanitra ihany dia nilatsaka amin'ny olona rehetra ilay niangona tao amin'ny toerana anankiray ry avy namalalo amin'ny tompo izany mahatonga antsika mankalaza an'Andriamanitra amin'ny andro niakarana satria eo no mana-pirofo amin'izao tontolo izao fa tsy azo lahatra amin'ny Andriamanitra sy ny sampony Andriamanitra fa io Andriamanitra io ihany koa dia tompon'ny fahefana ny an-danitra sy ety an-tany Jesosy Kristy ny teny izany efa nomena ny fahefana ny an-danitra sy ety an-tany ny Mateo 7:27 anaza ny fahefana dia ny porofony koa izany rehefa nandeha tao anatin'ny sambo kely izy teny amin'ny fariny Genesareta dia nanonja be ny ranomasina andeha ny tafiotra fa nyteneniny re mandeha dia nijanona fahefana afaka miantra eo no eo amin'ny zavaboary fa mbola mariky ny fahefan'Andriamanitra koa ny tenenana hoe misy mazava tena nino fahefana izany fa mba mitenena angenao amin'ity jiro tapaka lavany amin'ny tenena mireheta no matiny jiro mba manaovaka ianao mireheta mitanao raha mba mirehatra io tsy nampiasa jiro maro tsy afaka manao zay mireheta azonareo izy fa vitan'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany manaiky azy hatramin'ny ranomasina manaiky azy izany ny fahefan'Andriamanitra tsy vitany sampy izany riavana malalo amin'ny tompo izany no itokiatsika amin'Andriamanitsika ilay Andriamanitra tsy manam-paharoa mitantana ny fiainatsika inona ny zavatra tsy vitan'Andriamanitra kapohany ohatr'izao asainy ainzitry misesy ny tanana saraka ny ranomasina fa mandanaka ianao makerikopa ataovin'izao ke raha misaraka io mety possible aloha volana oktobra ianao amin'ilay maina be ny tonga dia fa efa mikisaka ho azy io fahefan'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany fahefan'Andriamanitra izany maty tao anatin'ny ranomasina mena tao ny adve ny fahavalo fahefan'Andriamanitra izany rehefa ary eo amin'ny fiainanao koa afaka manapatra fahefana aminao Andriamanitra afaka maninona ndre ahoana avelantsika afaka remanko za miditra amin'ny vie privénay zay le fomba fiteny fa afaka manapatra fahefana aminao Andriamanitra ka ekenao ve Andriamanitra anapatra ninona anapatra ny fahefany aminao zay ny izy l'Andriamanitra tsy manam-paharoa ny Andriamanitra ivavahanao fa rehefa ekenao Andriamanitra anapatra ny fahefany aminao misy lanjany aminao ny niakaran'i Jesosy any an-danitra
fa ny faharoa rehefa nazontsika raisina amin'ity soratra masina ity tsy hoe Andriamanitra tsy manam-paharoa fotsiny Andriamanitsika fa io Andriamanitra tsy manam-paharoa io dia manome tsodrano anao. Manome inona hoe azay le lazain'le namana ndresaka tamin'ny maraina hoe manao passation dikan'le passation eto manome tsodrano ny mpianatra ary ianao manatrika n'izao fanimpom-pivavahana izao tsy diso anjara amin'ny tsodrano omen'Andriamanitra. Zao tsara nge ny voalaza n'ity soratra masina ity 1:50 ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary zay rehefa namazava-dehibe an'le tsodrano ohatr'izao iny ny dikan'inany e dia omen'Andriamanitra anao ny fitahiana sy ny fahasoavana. Mahafinaritra be ny avatsika loterana rehefa miteny izy hoe raiso ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Raiso dia ny azo moa tsy miova le hitahy anareo aneny Tompo ka hiaro anareo. Fa azo atao teny protestant koa zany fa nisy fotoana azo teto nampiasa an'izay satria tsika protestant dia azo atao tsara fitahiana sy fahasoavana omen'Andriamanitra atsika le tsodrano nomeny. Ahoana moa zany natoka ny tompo hanome tsodrano eo ny 1:50 ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka tamin'ny mpianatra ka nakarina ho any an-danitra dia lasa ny mpianatra dia niverina ka ny Jerosalema alifaly indrindra. Zao ry havako rehefa mandray ny tsodrano isika mba tahaka ny ahoana reny fifalinao mba eritrereto ange pastera Faniry zao nome tsodrano rehefa avy eo dia mba tahaka ny ahoana reny fifalinao rehefa nandray le tsodrano tonono ny pastera Faniry rehefa mivoaka tato venao mbola iketrona ohatr'izao ihany venao dia tonga amin'ilay vavaka fanaontsika hoe mba tsy ho tahaka ny dirana iteto fa tokony ahita fifalinana tamin'ny ty andro ny akarany ity fa zareo ty ascension ty tsodrano fa be dia be ny kristiana tsy matadidy akory ina moa le tsodrano tenen'ny pastera teo fa raha tsodrano raha zany iny atadidiny. Tamin'ny Facebook tamin'ny alina zao masedra nandalo teo amin'ny masoko teo nisy natao iny izy ty voadiondra nga iny sa voadiondra zay nahita aminareo dia afaka nahita an'le izy dia lasa le rangahy tsodrano dia efa niandry taolon'ila faly taolon'ila fa hanome tsodrano le rangahy niakatra le rangahy dia nalainy dia nataony mivavany le iny izy ty le rano tonga dia nitsofony eo amin'le voagaga sady me ihany izy reo kely so ihany fery amin'ny tanany ery fa inoko fa nifendraka teny amin'ny tarehany ihany io le izy reo raha nataony tyaoty ry havana malalo amin'ny tompo ny tsy kristianina ary manome lanjany zany tsodranon'Andriamanitra zany tahaka ny ahoana reny fandraisantsika ny tsodranon'Andriamanitra lasa niakatra any an-danitra izy fa sady fampaherezana ho atsika zany ary zay ny dikany hoe fahahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Ry havana malala ny tsodrano omen'ny tompo atsika dia fitahiana fahasoavana ary fiadanana reo anankitelo mahazaka telo olan'ireo ny fiadanana omen'ny tompo atsika averiko zay mandeha fitahiana fahasoavana fiadanana tonga mba ho raisiko kely reo ny fitahiana mahasamy hafa ny fitahiana sy ny fahasoavana dia samy soa omen'Andriamanitra reo saingy ny fitahiana dia hita maso. Ny fitahiana zany visible hita maso ohatra ny tombo ny vatana fitahiana zany se développer ny angeza ny alava ny amaro zay zany le izy fitahiana zany ary ny fiterahana maro dia mariky ny fitahiana za moa zany dia mampirisika anareo ry mbola afaka miteraka miteraha maro fa tsy raha ianao no amelona an'io fa izy ny mamelona azy Andriamanitra ny mamelona azy mba fehiperana fotsiny hoe ro ihany za dia mbola mamerina tsika ho ataony silamo mahamay raha mamemetra za azy io tena miteny amintsika ny silamo lahy anankiray mahazo manambady vehivavy kristianina 10 izy dia raha miteraka 10 avy zany le vehivavy kristianina ny zanany sy maintsy silamo firy zany ny zanany 100 ny anao tsipony ray ray sy maintsy ho lasa silamo ihany ty Madagasikara ty silamoisation zany dia fehipery ihany ny zanakitsika zany hoe fero ny fitahian'Andriamanitra
mariky ny fitahina zany, ny fitomboana, ny fahamaroana, mariky ny fitahina. Hita maso daholo zany, na azo trano, na azo fiara, sontrotra grady, hita maso zany fitahina zany. Fa ny fahasoavana tsy voatery ho hita maso. Ohatra, fahasoavana zany famelan-keloko zany ane fahasoavana. Fa nga hitantsika maso zany ny akanjo mangamanga izy zany, akanjo mavomavo. Fa famelan-keloko zany. Raisitsika nefa lisy, ary tsapatsika sy ainatsika. Anome ohatra koa amin'ny karazana fahasoavana. Zany fiainana mandrakizay zany, nga mbola hitanao zany. Mbola ny introduction ny fanomboana no hitanao, fa le fiainana mandrakizay toy. Le voalazany Jaona 4:10 mbotra fitoerana ho anareo ah. Ndiny ny voalohany sy faharoa, fahatelo. Ary zay toerako no itoeranareo koa, fahasoavana zany ry havana. Ny fiainana mandrakizay, ry havana malalo amin'ny tompo. Rehefa manome anao ny tompo dia manome fitahina sy fahasoavana. Fa ny fahatelo, manome anao fiadanana izy. Jerevy tsara fa averimberin'ny tompo foana. Taorina ny fitsanganany amin'ny maty. Tamin'ny mpianany teny hoe fiadanako no omeko anareo. Isaky ny miona amin'ny mpianatra izy, isaky ny miona amin'ny apostolic dia ny fiadanako no omeko anareo. Ho aminareo ane ny fiadanana. Ary zany mbola tohizany fiangonana mandraky ny androany. Ka ny fanompopo vavahana tsy misy fanononana fiadanana, tsy fanompopo vavahana zany ry havana. Dia zany matoa ny kristiana rehefa mifankahita fiadanana. Zay ny izy. Aminareo ane ny fiadanana, isaky misy fiarabana apostolika, mpanonona fiadanana. Ry havana malalo amin'ny tompo. Ho anao izay nanatrika an'izao fanompopo vavahana izao. Ny Andriamanitra ivavahanao dia Andriamanitra tsy manam-paharoa. Andriamanitra mpanjaka miavaka, ilay Mesia, ilay voaositra. Ary Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana, tompo ny fahefana ny an-danitra sy ety an-tany. Io Andriamanitra io, ilay nidina tetỳ ambony tany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary niakatra ho any an-danitra indraika mipetraka ho tanana ankavanan'Andriamanitra ray tsy to, dia mbola iverina amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary na dia nandao atsika ary izy, dia mbola iverina fa nitsarovo dia zao mampahery atsika izy, dia sady manomenao fitahina izy, no manomenao fahasoavana izy, no manomenao fiadanana maharitra izy. Dia mirano soanao ry havana, mba hisitraka n'izany fitahina, fahasoavana, fiadanana omen'Andriamanitra izany. Dia izay nitsodrano tononona aminao. Dia ataontsika mba hifampahery ry havana, mba handray tanany eo akaiky hoe omen'Andriamanitra fitahina ianao, omen'Andriamanitra fahasoavana ianao, omen'Andriamanitra fiadanana ianao. Andriamanitra fitahina, fiadanana, fahasoavana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.